Androany moa zany izay tonga niarahaba ny ministry ny fambolena sy ny Filipina. Ny agroa dia toeram-panofanana anankiray izay manofana an'ireo ingénieur mahakasika ny fambolena sy ny Filipina izany, ary anisan'ny andro iray lehibe eto anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny Filipina ny ingénieur agronome. Androany moa zany dia nitora ny vinavinana asa teo anatrehan'ny andriamatoa minisitra ny agroa amin'izay mety ho fandraisana anjara ny sekoly zany amin'ny fampiroboroboana sy ny fanatsarana ny famokarana eto Madagasikara. Ary nisy ny proposition na fiaraha-miasa zany convention izay apetraka eo anivon'ny sekoly iarahana amin'ny INAE, ka anisan'izany ohatra ny ampidirana ny formation zany ny mpianatra mba hamaly ny filan'ny ministera amin'ireo karazana stage isan-karazany mba hisy valorisation zany ireo fikarohana na collectena données izay atao eo anivon'ny agroa, ka ho ampifanitsina amin'ny filan'ny ministera zany amin'ny resaka atotan-kevitra na amina fikarohana manokana. Izay zany anisan'ny teboka iray lehibe noresahana tamin'ny andriamatoa minisitra androany. Eo ihany koa ny resaka izay hijerena ny mety ho fanatsarana fanovana amin'ny lafin'ny fanofanana mihitsy, izany hoe karazana réforme zany eo anivon'ny agroa mba hifanaraka ihany koa ny filan'ny firenena ankehitriny sy manaraka ny fivoaran'ny famokarana manerana izao tontolo izao. Izay angamba zany amin'ny ankapobeny no resaka ny fanaovana tamin'ny minisitra, ary nentina ihany koa na hamafisana ny fahavononan'ny agroa anohana hatrany ny ministeran'ny fambolena sy ny Filipina amin'ny lafin'ny famokarana eto Madagasikara.